Arabadoboko lafinaritra doboko vafalitafao eto indray tsika miditakariva ity fotoana ifampizarana ny vaovao sy ny maresaka ny songadina ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra matv ny tontolo politika dia ny fahatongavan'ireo vondrona iraisam-pirenena tafiditra ao anatin'ny fanelanelanana amin'ny krizy misy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny tontolo politika samihafa ny fanehoan-kevitra sy ny eo amin'ny lafin'ny toe-karena dia ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny solika ary ny tontolon'ny fanatanjahantena dia ny fanatanterahana ilay lalao lehibe ho amin'ny rapitso eo amin'ny tontolon'ny rugby eo amin'izay pejy politika izay aloha namboatsika ny fampahalalam-baovao ambom-piona ny vondrona iraisam-pirenena eto Madagasikara misy tokoa mantsy ny hiraka avy amin'ny SADC ny avy ao anivon'ny COI ary ny avy amin'ny vondrona afrikanina tonga eto Madagasikara androany izy ireo no fanesesy tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia ny vadoteny santatra izany ny folakandro teo ny lehiben'ny fanelanelanana avy amin'ny SADC dia ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano. Hitondra ny tatitra amin'ny fivirina fa fitony groupe international de contact NANJIC izay nitanterahana ny 20 jona lasa teo tany Addis Abeba no atondry amin'ny panelanelana iraisam-pirenena eto Madagasikara araka ny tatitra izay nataon'ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano. Araka fanazavana netony dia iona amin'ny hery politika samihafa misy eto amin'ny firenena izy ireo. Raha nanontaniana mikasika amin'ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana dia laza Andriamatoa Joaquim Chissano fa ny ahafahan'ny malagasy fampiaino ary ho samy eto Madagasikara ny tanjon'ny panelanelana hatrany am-piandohana saingy hatreto izy dia tsy tratra izany. Anisan'ny nangatahana hoy izy ny tokony hijerena vahoaka malagasy kanefa tsy voaady izany antony izay nambarany mampitarazoka amin'ny famahanany krizy. Heverin'Andriamatoa Joaquim Chissano fa ilaina ny fidirana amin'ny dingana vaovao. Na Andriamatoa Marc Ravalomanana na Andriamatoa Andry Rajoelina dia samy mbola tanora hoy izy ary manana ny hoaviny ary anisan'ny nangatahana amin'izy ireo ny tokony tsy andaninandro amina dizadisa politika fa ny tokony hidirana anomanana fototra sy fiaingana vaovao. On a demandé à des intérêts de chacun et cela n'a pas joué conformément. Chacun s'est attaché à des intérêts particuliers et ce qui a compliqué les choses. Moi personnellement, j'avais dès le début mon point de vue personnel déjà, c'était qu'il fallait faire un gouvernement de transition, une période de transition très vite, qui n'allait pas résoudre toutes les choses, pour que toute la famille puisse se réunir avec du temps, à tête reposée, essayer de créer une nouvelle ère à Madagascar. Ça serait été possible et je le dis, cela est encore possible. On ne peut pas résoudre toutes les questions dans cette période de transition. Après les élections, oui, on va résoudre beaucoup de choses. Ravalomanana et Rajoelina sont des jeunes qui ont l'avenir beaucoup d'années. Mais je les ai conseillés, ils ne doivent pas épuiser des efforts dans des querelles mesquins. Il fallait vraiment créer la base pour qu'il y ait un nouveau programme. Mikasika ny sazy izay navoaka ny JIC ny 20 jona lasa teo sy ny fanambarana izay nataon'ny frantsay sy ny amerikanina dia laza Andriamatoa Joaquim Chissano fa ireo feo mivondrona iraisam-pirenena saingy firenena tsirairay hoy izy dia malalaka amin'ny fomba izay atao anatin'izany. Mikasika ny fanivanan'ny CES izay takiany vondrona iraisam-pirenena tamin'ny dinika tany Addis Abeba ny fanoloana izany dia laza Andriamatoa Joaquim Chissano fa miankina amin'ny malagasy ny fanaovana izany.